Nisy niady ho an'ny fahaleovantena teto Madagasikara. Nisy ireo namono eny tamin'izany. Tsy hoe ny fankalazana na tsy ny fetim-pirenena 20 Jona no zava-dehibe hoy Monjarondefo filoha nasionaly ny antoko monima androany. Move efa malalaka ny firenena ary efa tafiditra ao anatin'ny fahaleovantena ny malagasy. Sa mbola misy ny fanjanahana toy ny ara-toekarena sy ara-kolotsaina raha ny nambarany hatrany. Amin'ny androany kosa ny fahaleovantena dia nisy angeny niady ho an'ny fahaleovantena ka raha ny tenako zao dia isany atao hoe nandova ny sotoavina tamin'ny ady natao tamin'ny fahaleovantena. Tsy afaka ny anao valalan'amboa ny fahaleovantena raha misy ny fankalazana an'izany eto Madagasikara. Betsaka moa zany ny ady hevitra hoe move ny malagasy mahaleo tena tokoa. Dia izay le lazaiko teo hoe tsika ve tafiala tao anatin'ny décolonisation tsika fa tafiditra ihany koa ve tao anatin'le décolonialité. Zany hoe le décolonisation zany le ady nataontsika azahoana n'le fahaleovantena. Azo tokoa le fahaleovantena malagasy ny ankamaroany olona mitondra eto amin'ny firenena. Kanefa ny décolonialité zany dia lazaintsika hoe lay sotoavina nolovaina tamin'ny fanjanahantany. Move efa nikolotsaina ao anatin'ny hoe système zay apetraka atsika na ara économique io na ara culturel io, ny kolotsaina sy ny fitantanana ny toe-karena sy ny fitantanana natao hoe gouvernance. Move tafiditra ao anatin'le fahaleovantena tokoa le malagasy, efa tafiala ve ao anatin'le toe-tsainy fanjanahantany ary mandroso tokoa ve Madagasikara ankehitriny. Zay zany ny fanontaniana tokony hipetraka ary tokony hapetraka fa tsy hoe ankalazaina ve sa tsy ankalazaina ny fahaleovantena ny Madagasikara. 15 taona nazahoana ny fahaleovantena, 15 taona teoriana. Mbola betsaka ny tarehimarika mampiseho fa mbola manitra i Madagasikara. Anisan'izany tarehimarika mahakasika ireo olona maty vokatry ny tazomoka hoy Monjarondefo filoha nasionaly ny antoko monima hatrany. Sarotra arak'izany ny ilaza fa mandroso i Madagasikara. Nambarany fa tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny demokrasia politika, demokrasia sosialy ary ny demokrasia ekonomika irery ihany no ahafahana mampandroso ny firenena. Ny hoe nialana tamin'ny frantsay aloha tsy dia tiako loatra fa nialana tao anatin'le fanjanahantany na frantsay io na britannika io na amerikana io na izy. Zany hoe zany ny nialantsika tao anatin'ny fanjanahantany ny lalana ny zoran'ny Madagasikara mandraka ankehitriny move mby amina sasadalana farafaratsiny amin'ny atao hoe fampandrosoana Madagasikara dia za aloha zany dia mbola manamafy fa ny tarehimarika koa nge miteny an'izany na ny atao hoe ina moa ny tarehimarika amin'ny hoe ny firenena mahantra indrindra eto erantany dia isan'ny mahantra indrindra Madagasikara amin'ny atao hoe mortalité néonatale na ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza mbola betsaka zany eto amintsika. Hitatsika ny fahafatesana eny amin'le hoe resaka paludisme na ny tazomoka mbola tsy voafehatsika zany ka sarotra ny ilazana hoe mandroso Madagasikara ary za aloha dia mbola miteny hoe tsy mandroso Madagasikara ary zay ny mbola iezahana mahatonga anay le mbola mametraka an'le hoe ny antoko monima ny tenako dia mitolona ametraka ny demokrasia ekonomika, ny demokrasia politika sy sosiala ary za ihany no afaka hitarika fampandrosoana eto amin'ny firenena.